Ry havana, dia mbola ho ampitomboina ho aminareo mandrakariva ny fahasoavan'Andriamanitra iray sy Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Misaotra anao izay ry Tompo Rainay izay eny an-danitra, amin'izay nataonao tamin'ny fiainanay tsirairay avy. Iny hiderana sy hankalazanay ary hanomezanay voninahitra anao, ny valim-bavaka nomenao anay tsirairay avy. Vavaka amin'Andriamanitra velona ao amin'i Jesoa Kristy, izay noho izany dia velona araka izany koa ny tomponay ary velona koa ny finoanay. Misaotra indrindra Tompo, amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Rehefa alahady ry havana dia somary miala kely amin'ny lohahevitra izay efa natomboka tamin'ny zoma izany ny tenako, izay nozaraina tamintsika, izay tsy inona akory fa ny miresaka ny amin'ny hoe Jesoa Kristy no mampahery. Fa andehantsika hijery ny iray amin'ireo soratra masina izay vakiana sy toriana rahampitso alahady. Misaotra ny Tompo isika fa farana sahady ny herinandro, ary toy ny mahazatra dia ny sabotsy toy izao no fiomanantsika ara-tsaina sy ara-batana ary ara-panahy, fa hiangona isika rahampitso alahady. Mila fiomanana amin'ny lafiny rehetra, amin'ny lafiny maha-olona, feno manontolo izany ry havana. Ary tsy izany ihany fa mety heverina ho kely na hoe mandeha ho azy, fa mila fiomanana koa eny hatramin'ny rakitra, fa tsy rahampitso alahady vao hijery hoe inona ny madinika misy ao dia iny no atao rakitra, na ohatrinona na ohatrinona. Mila fiomanana izany satria fanatitra tolotra ny Tompo, mila voahomana ihany koa ry havana. Ry havana, ny fanahy masina Rene hanomana anao mba ho tena tafahoana amin'i Jesoa Kristy ao an-tranony iray isika tsirairay avy rahampitso. Ao anatin'ny hoe mifampahery ny mpino dia hoy Jesoa tamin'i Petera: nefa izaho nangataka ho anao mba tsy ho levona ny finoanao, ary rehefa mibebaka ianao dia ampaherezo ireo rahalahinao. Amen. Luka 12:20-12:telopolo. Iray amin'ireo andinin-tsoatra masina hoy izahay, izay vakiana sy toriana rahampitso alahady izany. Ireto telo reto ary no azo ambara fa fepetra vao afaka mampahery ny hafa isika. Voalohany amin'izany dia eo amin'ny andininy faha 1:telopolo dia hoy Jesoa hoe hokoroin'i Satana toy ny vary ry Petera. Mazava be ny tenenin'ny dikateny Ekumenika na ny DM hoy izy: hokotrakotranana tahaka ny vary sy vanina ianareo izany. Ny dikan'izany dia handalo sedra sy fitsapana ary fizaham-toetra mafy ry Petera. Raha tsy mandalo an'izany tokoa dia tsy ho afaka ampahery ny hafa. Faharoa dia na dia ho aza nefa izany zavatra mafy sedrainy izany dia manome toko Jesoa fa hivavaka ho an'i Petera mba tsy ho levona ny finoana. Ry havako, nataony tamin'i Petera izany, gaona ny tsy ataony aminao koa, mivavaka ho anao izy. Ary fahatelo sady farany tarafina eto amin'ity Luka 12:20-12:telopolo ity dia izao: ny olona mibebaka efa voavela heloka dia afaka mampahery koa ny hafa. Noho izany ry havako dia samy mahery, andao ary tsika hifampitony ho any am-piangonana, indrindra ao anatin'izao fialan-tsasatra izao. Hifampitony isika mba handeha hiangona rahampitso, satria toy ny mahazatra dia manomboka amin'ny 7 maraina ny fotoana. Mivavaka koa isika ho an'ireo tompona anjara rehetra ahatanteraka ny fampiompivavahana. Noho izany ary dia inganie ry havako mba ho an'Andriamanitra irery hatrany ny voninahitra. Amen. Hivavaka ary isika. Misaotra anao ary izay Tompo fa nomenao ny sabotsy mba hialana sasatra. Ary raha misy moa voatery tsy maintsy miasa dia ampahery sy hatanjao izy ireny, fa ny rarianay dia samy mba afaka andeha hivavaka hiangona daholo izay rahampitso. Noho izany dia ianao hanomana anay tsirairay avy, hanomana ny fo sy ny saina mampanahy, hanomana ny vatana iray manontolo Tompo, fa fanatitra velona sitraka ao izahay dia hanao fampiompivavahana ao amin'ny tempolonao masina.
Izy hoentina rehetra manatanteraka an'izany dia mba ho voatokana ho anao tokoa. Ankoatr'izany dia mivafaka ho an'ny tompona anjara rehetra araka ny anarany sy araka ny andraikiny. Efa niomana izy ireny, koa amin'ny fanahinao masina nanomana azy no aoka koa Tompo hanampy azy ireny ahatanteraka ny zara fanompony rabitso. Ka dia hitombo finoana izahay ary ahery tokoa handresy ny ratsy rehetra. Iny hasingan-tahanay amin'ny anaran'i Jesoa izany. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesoa. Amen.